eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa indray dia miditra amin'ny antsoina hoe fiofanana mitohina formation continue ny sekoly ambony tsy miankina GSI ankehitriny hanomezana fahafapo indrindra ireo mpianatra indrindra fa efa miasa mba tsy ho tara amin'ny fiazakazany teknôlôjia ary ampitombo fahalalana ho azy ireo. Tolotra vaovao indray no entin'ny université GSI ho andreo manana ny marim-pahaizana baccalauréat efa miasana tsia dia fanofanana mitohy izany na ny antsoina mahazatra hoe formation continue. Izay manomboka amin'ny faha-roapolo volana Jolay 2024 izao ny fiatombohan'ny fampianarana zany ny mpampianatra dia mpampianatra eo anivon'ny raisam-pirenena zany misy eto toerana manana ny compétence mifandraika amin'izany formation continue ny tena songadina manokana ao anatin'izany moa zany dia ireo lefa manana ny asany dia ampitombo ny fahaiza-manao na koa ny diplôma ananany dia tsy manelingelina anareo ilay satria afaka miasa nareo latsinainy hatramin'ny zoma fa ny asa-potsy ihany nareo no mianatra ary misy koa ny support de cours izay anamafisana an'izany fianarana izany dia efa misy ihany misoratra anarana amin'ny faha-roapolo volana Jolay zany ny fidirana. Eto am-piatomboana zany dia natomboka amin'ny taona voalohany aloha ilay izy dia ho amin'ny taona faharoa zany misy ny diplôme DDS zany azo rehefa vita ny fianarana amin'ny deuxième année dia afaka manohy zany hatrany amin'ny troisième année zany hoe mahazo ny licence rehefa feno ny effectif dia afaka tonga dia manomboka zany ny deuxième année sy ny troisième année. Tsy misy afa-tsy ny diplôme baccalauréat ihany zany toute série zany aloha no afaka manao ny formation amin'izao fiatombohana izao. Ity tolotra vaovao ity dia mety tsara koa andreo mpiasa-panjakana mitadin'ireo classement noho ny fananany GSI ny antsoina hoe habilitation amin'ny diplôme DTS sy ny licence professionnelle omeny. Ankoatra izay dia manam-pahaizana manokana avy any ivelany no miandraikitra voalohany amin'izay formation continue amin'ny GSI izay. Andriamatoa Bagotsy Remy izay mampafantatra misimisy kokoa ity tolotra vaovao ity afaka omaly teny amin'ny GSI Antaninarenina. Nambarany fa ny formation continue dia ahafahandreo mpiasa manaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia manoloana amin'ny fanatontoloana, azondreo mpiasa fahaizana ara-teknika sy fahaiza-manao ka ho fijery vaovao araka ny zava-misy hatrany no entina miasa ary hitondra ny fahombiazana. Ankoatra ny eny Antaninarenina dia ahitana ny université GSI ihany koa ny eny Ambodifilao, Analakely, Itosy ary ny eny Baipasy.